Vandresaka an'izay tsy fandriampahalemana izay ihany sika mbola mijanona mistera amin'izao fotoana izao ny zava-nitranga tao an-dranodampy sy tao Ambatotjivala tao toerana izay nitrangana ireo fanafihana samihafa na hafatesana olona ihany koa aiza ho aiza ny fandraisana andraikitra ny fanjakana eo anatrehan'izany mitondra fanazavana ary ny sekretera mpanatanteraka eo anivon'ny PNGRC. Araka fantatritsika dia nisy fifandomana teo amin'ny fokotany fokon'olona fokotany anankiroa fanolobodirindrina dia Ambatotjivala sy Andranomdambo izay mifanerana eo 5 kilometatra eo. Resaka alatromby no netombohany dia aveo nisy von'olona nisy maty tamin'ny andaniny dia namaly bontana ny ankilany namono koa zany dia aveo zany lasa ny fanafika ilay tanàna dia niteraka fahafatesana 12 ho an'ny avao Ambatotjivala ary 10 avao amin'ny Andranomdambo. Rehefa nisy fimandomana zany dia nitsoka ny avao Andranomdambo dia nidorana zareo ny tanàna ray manontolo izay nisy 700 eo ny 20 nidorany ary ny ambiny simba dia nitsoka zany eo Andranomdambo. Ny sasany nandeha tongotra, ny sasany nandeha taxibusy dia tonga tany Amboasary Sud izay nitombo tarata voalohany 200 mpitsoponenana lasa 700 700 amin'izao fotoana izao mihoatry ny arivo zany ireo mpitsoponenana tonga ao Amboasary amin'izao fotoana izao. Narian'iny moa zany izahay dia ny alahady ihany satria ny zavatra nisehon'ny lakamisy zany lakamisy zoma sabotsy mbola nisy ny fifandomana dia ny alahady ihany dia nandefa fanampiana vonjomaika tany an-toerana. Izay zany ireo dingana telo voalohany indrindra fandaminana any an-toerana rehefa fototry ny olana, faharoa fitondrana ny fanampiana an'ireo traboina izay mpisomponenana, fahatelo famerenana azy eo any an-toerana sy fanarahana azy zany amin'ny mba hiverenany fiainany amin'ny laonina.